Aleloia, tsara ny andriamantsika miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy ary averintsika amin'Andriamanitra voninahitra raha afaka mivory tahaka izao tsika sy ianao ao anatin'izao tambazotra tserasera izao ary ihany koa isaona hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mamesehatra afana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompoko tsika rehetra ihany koa dia isaorana ary akasitrahana hatrany manasa antsika rehetra tompoko tena hipartazy maximum an'izao fitombavaka izao mba tena hoe anjara birikintsika sy ianao amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara amezantsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Tiako tsika sy ianao hifantoka tsara fa misy zavatra efa noman'Andriamanitra ho antsika sy ianao eto androany. Hivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra, hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra, hifona ihany koa tsika hanapaka mety endrika blokazy eo anatin'izao fitombavaka izao. Alohan'izany dia andao tsika hijery tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny tantara voalohany toko fa 9:5-5:20 ka hatramin'ny 7:20 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa lehibe Jehovah ka mendrika hody eraina indrindra sady matahotra fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra, fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinona, fa Jehovah nanao ny lanitra fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany, hery sy hafaliana no eo amin'ny fitoerany. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Mina fa tena isy fahavokisam-pifaliana, isy hery vaovao indray hirotsaka amintsika ny eo anatin'izao fitombavaka izao dia asan-drato ary feo antsika mifotsika feno firavoravoana sy fankasitrahana an'Andriamanitra dia andao ary tompoko. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay midera ary manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao izay Andriamanitra fa lehibe ny asanao tamin'ny fiainanay, maro ny asa izay nataonao Andriamanitra. Tena tsy voatanisanay fa mifonay feno fankasitrahana Andriamanitra. Ary tena hoe voninahitra ny anaranao mbola antom-pivelomanay sy mampijoro anay tahaka izao. Tena misaotra indrindra Andriamanitra, anao rery ny dera ny haja voninahitra mandrakizay. Misaotra satria anao ny asa tamin'ity androany tontolo ity, mankasitraka indrindra ray eo, anao rery ny dera mandrakizay. Dada mangataka fitarihan'ny fanahy masonao, fanatrehanao mahagaga, fahafenoan'ny fanahy masina ao anatin'izao fitombavaka izao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Manatrefeno Andriamanitra, ka tena hoeniko famirapiratana voninahitra ao izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary misy ny tsy fahamendrehanay sy ny tsy fahamarinanay Andriamanitra dia mamindrafo aminay, mamelànay tsiraray avy. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy satria te hahitanao sy voninahitra ao izay afao izay amin'ny tsy fahamarinana rehetra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Na blokazy sakana no anatin'izao fitombavaka izao tononoko fa tsy ambinina tsy anapahifana izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misandrata raha eo, aoka ny voninahitra ao nisy eo, aoka ny fahalebiazanao, aoka ny herinao ny anenika tanteraka n'izao fitombavaka izao, ny atmosferanao raha eo amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Andaontsika amin'izao fotoana izao anandratra n'Andriamanitra, mendrika loatra ny Andriamantsika, anaraka an'izao hery izao tsika dia aorianan'izao hery izao isy tantara fohy ho arahantsika dia anaraka tenin'Andriamanitra ihany koa tsika ao aorianan'izany dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, amifotsika feno fitiavana no anaovantsika izany fiderana izany. Andao ary tompoko. Anaranao Jesosy masandratra. Ny saotra, ny dera, ny voninahitra, ny haja moa ny indrindra, ny fanjakana mandrakizay dia ho an'ilay mipetraka ambonin'ny seza fiandriana sy ho an'ny zanak'ondry. Andriamanitra mendrika deraina mandrakizay ny anaranao, mendrika ho deraina mandrakizay ny voninahitra. Tsy ho takatry ny saina mandrakizay ianao. Aza idera dia mendrika idera sy mihaja, sandratra intananay ho anao mba ho voninahitra ao. Mendrika idera
fiderana fokatsikotrana atsika rehetra miaraka hira hoe ambara hoe tsisy tohanao andriamanitra omendrika ny dera mandrakizay lao araha sandratsay zao iry zao hiderana ianao mendrika ny dera ireo amin'ny florety zany iry zany asandrato ny tananao ilazy eo mivavatsika hoe andriamanitra tsy misy toanao andriamanitra tsy misy azo ampitaina aminao tsy misy azo arina aminao na inona na inona na iza na iza Dorata itu, iya, nanti kunci, awal aja, masalah sih, iya, jadi nanti finansial soal musuh, bagaimana? Bagaimana sekarang sama saya kita di Facebook sih kisah, apa kerja nanti kiro, pikir, ini aja, Saking falenao tamin'ny ankizy tatsambadika tatsy anankidimy mihirahira tsy zay mahafinaritra kely satria raha sekolady angamba ireny dia nanontaniako zareo sao dia mazoto hianatra tenin'Andriamanitra dia mazoto be hono izy dia niteneniko izy hoe indrasy fa hitondra namana dia ohatrany hoe mba fotoana adiny iray eo mba andaoky mba hiaraka mba hampianatra tenin'Andriamanitra ny zareo a dia za ve mitindria ie tsika sindry mba miaraka foana ka za ohatrany kamo be itandry zao mba misy fotoana kely ohatrany te hanaraka ny tasery ity ary ohatrany tsara be izy marina be angatsy teniteo fotoana manaraka zany tsy mety ake fa mba faly ery zareo nampanantenana azy ho avy zava-dehibe ny amin'inky izy zany ho an'ny fanandro zazy ireo sady izy mazoto be dia ararotana eny ilay izy aloha azoko ihany fa
ohatrany tsy ao anaty programma Kiao any tompo ho amin'i Jesosy nanaovantsika anazy. Amin'ny manaraka indray afaka mijery an'io. ka le izy tapatapaka mihitsy no ohatrany tsy tiako indray le anazy ohatrany tapaka indray le eny aokely fa zao dia zao ve nefany Afaka ohatrany hoe 15 minutes eo ny makomana kely indry dia mitondra baiboly any a. hitondra baiboly anga zareo tsy manana Ka zaho koa efa hitondra fa mba miaraka mitondra. eny hoe dia andeha na dia tsy amina dia aleoko mandeha satria ndraikona Daoky andeha ho an'i Jesosy any a. Ie, tonga amina miny fa ilaiko andriafo eo. Izay tany Jesosy. voany tiako voany dia Aleloia, tsara ny andriamantsika mina fa samy deran'andriamanitra tsika sanao tany atokantrano tany ary mino ihany koa fa samy nandray lesontsika tao anatin'ny tantara foiny hidirantsika ao anatin'ny fizarana ny ten'andriamanitra fa alohan'izany dia andehantsika hivavaka tena hoe isy ny fitariam-fanay masina ao anatin'izany ary isy hery ampita indray amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra ho aso anao dia asandrato ny feontsika tompoko ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao izay andriamanitra midera manome voninahitra ny anaranao fa tsara sady mpanao ny tsara ianao andriamanitra midira ny sehatra ianao ny ao anatin'izao fizarana foy ny teninao izao oka tena isy ny fitarian'ny fanay masinao ary oka andriamanitra tena hoe tsy izany ho hita fa ianao taovy mihetry ny nofoko andriamanitra fa ianao misandrata ianao mitenena amin'ny fiainanay tsirairay avy ary tsisy ho diso anjara eto izay androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misy malalaka aminay tsirairay avy andriamanitra oka ny teninao ho tonga fiainana ao anay tsirairay avy amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy voninahitra ho anao rery io aleloia amen amen tsara ny andriamantsika ty volany ty moa dia natao hoe volany vavahady midanadana rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia misokatra ao antsika ny vavahady midanadana ary tsika dia ho piray lova amin'i Jesosy Kristy ozy ny tenin'andriamanitra misy ny sekret izay omen'andriamanitra antsika sanao indray eto androany dia ny fahazotoana manompo an'andriamanitra fahazotoana manompo an'andriamanitra rehefa nijery an'ilay tantara foy teo tsika sanao dia taritin'ilay rahavavy ilay rahavavy anankiray hoe andao tsika hizara tenin'andriamanitra amin'ny ankizy izany dia anisany hoe tena asa ihany koa satria rehefa mizara tenin'andriamanitra amin'ny ankizy tsika dia ny ankizy lasa zatra amin'ny tenin'andriamanitra satria izy ny tenin'andriamanitra izara amin'ny lalana tokony alehany ankizy fa rehefa lehibe izy dia zany foana no arahany dia mino fa nandray lesontsika tao anatin'izany tsika rehefa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika dia manana hery tsika sanao misy hery satria zany tenin'andriamanitra izay rahitra nandray azy dia nomeny hery izany hoe misy hery ao anatintsika sanao tsika sanao ihany koa dia manana fanomezam-pahasoavana samy manana ny talentany avy tsika sanao efa na dia manaparitaka amin'ny filazantsara ihany koa ary efa anisan'izany fanomezam-pahasoavana manaparitaka ny tenin'andriamanitra mety amin'ny storianao mety amin'ny facebookinao izany rehetra izany dia azo atao ihany koa amin'ny filazantsara fanompoana an'andriamanitra izany militsika mazoto manompo an'andriamanitra manana vava ianao afaka miteny fahasoavana amin'ny fiainan'olona manana tombontsoa ianao afaka mivavaka amin'ny fiainan'olona ihany koa men'andriamanitra tombontsoa tsika sanao ozy izy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny Malakia 3:7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy meloka dia ny manompo an'andriamanitra sy ny tsy manompo azy izany ny tenin'andriamanitra anavaka antsika sanao andriamanitra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy rehefa mazoto manompo an'andriamanitra tsika sanao andao tsika tena anana etaeta manomboko izao tena hoe anompo an'andriamanitra dia andriamanitra tena hoe hitantsika mihitsiny io vavahady midanadana io hitantsika mihitsy fitahian'andriamanitra tena hoe mirotsaka amin'ny lafiny rehetra ho antsika sanao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy tsisy ho diso anjara amin'izany tsika sanao rehefa mazoto manompo an'andriamanitra misy sokajiny be da be manompo an'andriamanitra
fa aokatsika sy ianao tsy ho diso anjara amin'izany ary tsy ho diso anjara amin'ny fitahiana rehetra tsika sy ianao na fitahiana mpanahy zany na fitahiana ara-materialy zany amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Ty ten'Andriamanitra ty de tiako hozaraina amintsika sy ianao eto androany anjarako sy anjaranao. Hoy izy ny ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy 23:25 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa manompoany Jehovah Andriamanitrareo dia hitany aronareo sy ny ranonareo izy ary esoriny aminareo ny aretina zany ten'Andriamanitra. Tsaroa fa tsika rehefa marary tsy mahavita na inona na inona ary tsy maefa ninina manina Andriamanitra amin'ny teny hoe esoriny aminareo izy ny aretina. Zany hoe tena tsy mahavita ninona ny olona rehefa marary de tena esorin'Andriamanitra na inona karazana aretina amin'ny fiainantsika sy ianao esorin'Andriamanitra zany na aretina ara-panahy na aretina ara-bata na aretina zay karazana aretina eo amin'ny fiainantsika sy ianao esorin'Andriamanitra zany amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Fa ny lakile nomena antsika sy ianao androany de hoe mazotoa manompo an'Andriamanitra tahaka le tantara fohy izay narahantsika teo rehefa niantso ale rahavavy anankiray hoe andeotsika hizara ten'Andriamanitra amin'ny ankizy de misalasala ihany le rahavavy anankiray fa aveo izy nandeha any tsy mila misalatsalatsika fa mila tonga de vonina manompo an'Andriamanitra. De tena hitantsika sy ianao Andriamanitra ampiasao ny talenta antsika sy ianao ampiasao izay nomen'Andriamanitra antsika sy ianao Andriamanitra ozy izy ny tena Andriamanitra hoe afaka mampiasa vato izy fa mba tsy hampiasa vato Andriamanitra fa mba hampiasa n'ilay zanany malala ny natsony de zao sy ianao zany ary ho tahiantsika sy ianao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy de voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany eo anatin'izany fizarana fohy izany de hivavaka tsika hisy hery ampita indray ho antsika sy ianao tena hoe ananantsika etaeta manompo an'Andriamanitra azototsika sy ianao de androtsaka amin'ny fitahiana manana ampiampy ho antsika sy ianao Andriamanitra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy de asandrato ary feo antsika tompo ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao Andriamanitra amin'ny teninao midera ary manome voninahitra ny ananao fa tsara sady mpanao ny tsara ianao Andriamanitra. Dada amin'izao fotoana izao de mivavaka ho anay tsiraray avy ary ho tsay aminay ny herinao Andriamanitra ny hery ny fanahy masonao satria ny teninao milaza Andriamanitra tsy amin'ny herinay tsy amin'ny tanjakay fa amin'ny fanahinao rery ihany ary ho tsay ny hery ny fanahy masonao Andriamanitra anananay etaeta manompo anao tena anana fahazotona zay satria zany de anisan'ny lakile tena hoe hitahinao anay Andriamanitra anokafanao mivavahady midanadana androtsanao fitahiana manana ampoampo anay tsiraray avy de fenoy ny herinao zay tsiraray avy Andriamanitra amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy de voninahitra ho anao rery andra eo. Aleluia, amen. Aleluia, tsara ny Andriamantsika fohy de fohy ny fizarana teo fa mino fa samy nandray ny anjara tandrify azy tsika sy ianao ary mino fa Andriamanitra tena hoe hitantsika sy ianao rehefa mazoto manompo anazy hatrany tsika sy ianao de tsika hivavaka ho an'ity alina ity ary isaotra an'Andriamanitra ihany koa tsika tamin'ny fotoana tena toky an'Andriamanitra tsika ny ao anatin'izao alina izao tahaka ny Davida tena hoe na de maro ara ny miaramilany de teny izy hoe Jehovah mpiandry de tena hoe izy mpiandry antsika ao anatin'izao alina izao tena ho feno anjely manodidina antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy asandrato ary feo antsika tompoko ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao Andriamanitra ary midera manome voninahitra ny anaranao ny amin'ity alina ity de isaoranay ny anaranao dada arovy izay tsiraray avy amin'ity alina ity ianao mpiandry tsara de ianao niandry anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay mbola hiasa de tahio Andriamanitra ho voninahitra ny anaranao rery any omeo nofy Andriamanitra izay andeha atory omeo revelation ihany koa ny tsiraray avy ataovy mahita fity ataovy mahita fifaliana fiadanana ny tsiraray avy amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy de fiarovana mahagaga zany ny anjarany tsiraray avy toromaso mamy zany ny anjarany tsiraray avy amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fotoam-bavaka teto fanatrianao fitarihan'ny fanahy masonao fiasanao mahagaga fikasihanao anay tsiraray avy de makasitraka indrindra Andriamanitra dera laza voninahitra teo anao rery any ra eo mandrakizay aleluia amen. Samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko de
fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra, tena hoe fifaliana ny androm-piainantsika rehetra, tena hoe azoto an'Andriamanitra tsika, azoto anompo an'Andriamanitra tsika sy ianao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika, dia toetra andro lava ao an-tranon'i Jehovatsika sy ianao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Aminao rery ihany. Eny tokoa fahasoavana sy famindrapo anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia toetra andro lava ao an-tranon'i Jehova aho amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Samy ho tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra tompoko, dia tafandrimandry daholo amin'ny manaraka indray. Veloma daholo. Tsy moramora ny mankato, manefy ny sitrapo, mandany tenako. Tsy moramora ny manaraty, milanja ny azo fijalianao Kristy, manompo anao Jesosy. Tsy voatery ampifaly ahy, ny nofoko mangahy ahy, fa mazovana ny fanahy. Ny fanamasina ny tena amiko no tena rena, dia ny miaina amin'ny fanitretena. Fa ny lalana no lalako, zay sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy zay teko fa zay tianao, ny fievitro tsy mba fievitra, ankato ny sitraponao. Atao any ny sitraponao. Indraindray tosarotrekena, fa ny fiainana dia fanitretena, zaho ane tsy maintsy miena. Aleko mietry farany ambany, isandratanao ambony izany, ho hitany vazantany. Farany lalanao no lalako, zay sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy zay teko fa zay tianao, ny fievitro tsy mba fievitra, ankato ny sitraponao. Ho inona no atahorako, raha ianao no ato anatiko. Ko inona no mampanahy, fa amin'ery ny fanahy, androsoa tsy ahiahy. Fa raha ny lalanao no lalako, ny sitraka no sitrako, ny herinao no heriko. Tsy zay tiako fa zay tianao, tsy fievitro fa fievitrao,
atao aneny sitrapona